Manana ambarany makasika indraraha iny ihany koa Andriamatoa Ledimy Jean Joachim parlementaire ho anivon'ny Congrès ny teteza mita ny tenany moa dia mitsipaka marondrany ny fanagadrana ny Tangalamena Zakarias Patrick ary mangataka ny anaovana fanadihadiana ireo ahina ao anatin'ny raharaha Andramena. Miantso ny tokony anaovana fanadihadiana ny olona izay ahina amin'ny raharaha Andramena Andriamatoa Ledimy Jean Joachim parlementaire CT. Ity parlementaire ity izay nilaza fa mitsipaka ny fitazoma amin'ny tandro filaminana ny Andriamatoa Zakarias Patrick ary mangataka ny tokony anaovana fanadihadiana ny mpitory ny Tangalamena Zakarias ihany koa Andriamatoa Ledimy Jean Joachim. Tangalamena io ninninna zavatra hotenenina ninninna Tangalamena io ary ny fahafantarako azy dia efa nitory fantarako izy rehefa fampiresaka tamin'ny rangahy Zakarias Patrick ako dia efa nitory tany amin'ny Bianco izy fa ny zavatra mahagaga fotsiny fa maninona Bianco tsy nanao ny didiny tsy fantatra rehefa nanao ny didiny ve Bianco mba efa nampiantso an'io olona anankiroa io na ny société Malinlanza efa nantsony tany ve natao enquête fa tonga dia ny gendarme no nampanao enquête ny Patrick Zakarias ary izy lasa tany amin'ny parquet tsy fantatra ho maly garde à vue. Araka ny fanazavana ny eton'ity parlementaire ity dia isy ny hetsika izay tanterahany fikambanana samihafa avy any Thomas na Natsi entina noerana ny fitazomana ny Tangalamena Zakarias Patrick. Mikasika ny raharaha Andramena amin'ny mahafoloan'ny komity manokana misahana fanadihadiana ny raharaha Andramena ny Andriamatoa Ledimy Jean Joachim dia nilaza izy fa mbola mitony fanadihadiana. Ary mikasika ny raharaha Andramena io dia mbola mandeha tompoko hatramin'izao. Antsika miteny izao dia mbola mandeha resaka Andramena io indrindra fa any amin'ny faritra Antala Sava ao Magnalanjorofo Manana Ranoro Marontsetra dia mbola mandeha ny chargement au large ary zany rehetrarehetra zany dia hitampoky hitam-pirenena ndraindray dia escortena police gendarme zany ny zava-misy any ary indrindra fa ny douane dia tafiditra anaty tsy afaka amin'io ka tokony arahana maso akaiky mikasika an'io zay moa zany araka rehefa nitenenina tsy afa manao ninninona satria nandananay manao asa eto an-tanàna tsisy vola andananay. Ny vaomera misahana fanadihadiana ny parlementaire momba ny raharaha Andramena dia efa nilaza fa hatramin'ny ijoroan'izy ireo ny fiandohan'ny taona 2024 dia mbola tsy nahazo ny teti-bola afaka natanteran'izy ireo ny asany.